Vavaka isika toko maminay tokoa ny teninao Andriamanitro sy misy azo tahaina aminy na inona zava-piety inona moa no tahaka ny teninao tompo raha misy zay atao hoe harena dia ny teninao no harena ny teninao no aina ny teninao no tena mahavelona tompo ny teninao no manome toky matetika zahay dia torovana ketraka amty fiainana ity kanefa ny teninao no tena fisaharana ho anay ny teninao no tena mitondra fiadanana sy misy zay tena mitondra fiadanana ho anay ivelan'ny teninao tompo ko ankehitriny zao zahay de fa nanresara ny teninao tamy vaky teny masina teo amizao koa dia mbola handre ny teninao zahay tompo mangataky zahay mba ho tarihy ny fanahy mpanazava ho tarihy ny fanahinaina ho tarihy ny fanahy zay mamelona ny foa mampanahinay velomy aty anatinay ny fanantenana ome finoana zahay tompo fa ny finoana dia zavatra sy misy aty anatinay raha teo fa ianao no manolotra azy ianao no manome azy tahio ny fiangonana tahio ny sirairay avy tahio zahay rehetra tompo meo fahasoava-panahy fatatrao ny ilainy sirairay avy manana zavatra ilaina manokana ny sirairay avy aminay sy tena mitovy tompo kanefa natoinina ilainay ambony zavatra rehetra ny teninao mila ny teninao zahay tompo mila ny asanao zahay mila ny fijerinao zay mba ho velona zahay henoy ary ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjara sika amizao tompoko dia iarahsika mahita zany ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy dia ao amin'ny Matio 4:12 andiny fahadimy ka hatramin'ny 12:12 Matio 4:12 andiny fahadimy ka hatramin'ny 12:12 araka nefa nambara tamsika tamy vakteny moa dia anio no alahady fahafito manaraka ny trinité masina rehefa iaraha mahita ny tenin'Andriamanitra dia ho resika amin'ny anaran'i Jesosy zany ary rehefa tonga tany apita ny mpianatra dia nanadino mitondra mofo izy ary hoy Jesosy taminy mievera ka mitandrema ianareo fandrao azony masirasira ny fariseo sy ny sadoseo dia niarany saina izy ka nanao hoe nisy nitondrasika mofo angahy zany ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria sy manana mofo sy mbola mahafantatra va ianareo ary sisaroanareo va ny mofo 5 ho any 5,000 ka 4 moa ny nangononareo na ny mofo 7 ho any 4,000 ka 4 sobiky moa ny nangononareo ahoana no sy hafantaranareo fa sy ny amin'ny mofo nilazako taminareo fa tandremo fandrao ho azo ny masirasira ny fariseo sy ny sadoseo dia fantany fa sy nasainy hitandrina fandrao azo ny masirasira fanaovana mofo fa ndrao azo ny fampianara ny fariseo sy ny sadoseo ry ray masinao mana masinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy tompo isaky ny mandray ny fanasan'ny tompo isika fiangonana dia mankalaza
ny pasaka kristianina isika. Fa ny fotoam-pivavahana isan'Alahady dia pasaka mandavataona. Rehefa vita ny atao hoe 50 andro ny pasaka kristianina, zay 50 andro zay moa dia pasaka indray mandeha isa-taona ihany zany, hatramin'ny zoma masina ka hatramin'ny andro pentekosta, dia ambara fa sy tapitra kory ny fetin'ny pasaka tompoko. Fa ny Alahady rehetra ivelan'izany dia pasaka isan-kerinandro sady pasaka mandavataona ihany koa. Fa ny mofo zay raisitsika amin'ny fanasany tompo dia mofo sy misy masirasira, mofo natao tamin'ny koba sy misy lalivay zany, mofo sy navela hitombo moa. Ary noho izany dia mofo fisaka. Izany dia mamerina ansika amin'ny fialany zanak'Israely tampoka tany Egypta zay trano nandevozana tamin'ny alina. Ny fahamaihan'ny tompo Andriamanitry ny Israely hamoaka ny olona tao an-trano nandevozana toy izany dia sy namela azy hampitombo ny koba zay fa nikarakaraina, fa nodidiana izy ireo mba hanenty mofo sy misy masirasira, mofo sy mitombo zany. Fa akoatry ny fahamaihana dia ambara fa manana hevitra hafa toy izao ihany koa ity mofo sy misy masirasira na mofo fisaka ity. Ny mofo fisaka zay raisiny mpandray ny fanasany tompo no ambara am'izany, manondro toe-panahy mihetry zany, toe-panahy mamisaka satria mibebaka. Koa ny tsirairay zay mandray ny mofo fisaka amin'ny fandraisana ny fanasany tompo, ary mino ny teny hoe ity no tenan'i Jesosy, dia atao amin'ny fanahy masina izy mba hihevitra ao am-pony ka hitandrina fandrao azo ny masirasirany sy finoana. Fa alohakelin'izao teny zay anjarasika izao dia ao amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahefatra dia rehefa niara-nanatona an Jesosy ny fariseo sy ny sadoseo mba hanao inona moa nefa mba hakafanahy azy, nangataka taminy, nangataka famantarana avy tany an-danitra. Fa ny famantarana zay ataon'i Jesosy dia efa misy zany, araka zay resika teo tamin'ny vakiteny masina dia nanao famantarana momba ny famikisana ny 4 lahatany anefitra ny tompo. Inona moa nefa no avaliny Jesosy an'izany fangatahana famantarana izany? Sy hiditra amin'ny siprian zany isika tompoko, fa ny famarana an Jesosy ny valiteniny ihany no mila heno isika eto. Hoy Jesosy tamin'izy ireo, izay taranaka rasy fanahy sady mizangazanga dia fatrapitady famantarana, nefa sy misy famantarana ho azy, nefa sy misy famantarana omena azy afa-sy ny famantarana ny amin'ny zona ihany. Ny ponina taony Nive fahiny, raha mamaky ny bokyny zona isika, bokyny zona mpaminany zany, ny famantarana zay nataotao dia toy izao zany. Ny ponina taony Nive fahiny zay nitoriany zona fibebahana dia sy mba nangataka famantarana, fa rehefa nanambara taminy zona dia nino sisy hatakandro izy ireo ny teny zay nambara taminy. Ny fady hanina, ny tafilamba fisonana, ny hosyn-davelona aza hatramin'ny mpanjaka sy ny tao andapa-panjakana manontolo ka hatramin'ny vahoaka entina zany. Tamin'izay fotoana zay moa dia raha fipiarahamonina zay atao hoe manaraka ny fomba ny clanika zany no nisy.
koa zay ataon'ny mpanjaka sy andidian'ny mpanjaka dia sy maintsy narahiny vahoaka entina daholo zany. Fa ny fariseho kosa sy ny sadoseo dia rehefa nanatona an Jesosy ka nangataka famantarana taminy avy any an-danitra. Koa izany no nahatonga an Jesosy hiteny tamin'ny mpianany manao hoe mihevera ka mitandrema fa ndra ho azo ny masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Tahaka izay re ao amin'ny Mateo 10 asaina sika mba hamaky azy io any an-trano moa raha azo atao tompoko. Amin'ny Mateo 10 dia misy karazana fanoharana marobe zay lazay Jesosy. Ka tahaka ny ao amin'ny Mateo 10 ihany ny teny zay anjara sika amizao dia fanoharana ihany koa ataon Jesosy momba ny masirasira. Sy masirasira fanaovana mofo moa nefa zany, fa masirasira fampianarana zay mandray toerana sy kelikely sady mangingina ao anatin'ny fon'ny olona ka mamolavola sy finoana ao anatiny ao. Ny fariseo sy sadoseo inoana moa tompoko, na dia sy tena voalaza aza inoana fa nahita ilay famantarana momba ny namokisany Jesosy ny 4 arivo lahy tany an'efitra izy ireo. Azonao jerena zany ao Mateo 10:12 andiny 2:30 ka hatramin'ny 7:30 mialoha kely ity teny zay anjarasika ity. Ka dia nahita zany famantarana lehibe zany zay nataon Jesosy zany ny fariseo sy ny sadoseo, nefa mampalahelo fa sy mba nety nino fa mbola nangataka famantarana, fa atrapitady famantarana izy ireo hoy Jesosy. Ny mpianatry Jesosy koa dia nahita ilay famantarana voalaza teo, nefa kely finoana, be fanahiana, ka rehefa nanadino sy nitondra mofo dia manana fanahiana be hoe inona no hohanina, ahoana no hanjoasika. Sy nahafantatra izy ireo ve, manadino sahady ve, na dia nahita famantarana teo aza. Fa raha ity mikasika ny famantarana ity no heverina eto amin'ity teny zay anjarasika ity dia azo lazaina ho toy ny olomino Israelita. Ny olomino Israelita rehetra ao amin'ny fivavahana ansoisika hoe judaisme eto amin'sika zany. Ny olomino Israelita dia manaisitra izay rehetra misy masirasira ao an-tranony alohan'ny sabata, manomboka amin'ny alakamisy zany ka hatramin'ny zoma maraina, fa ny zoma hariva dia efa fotoan'ny sabata zany. Sy maintsy manaisitra izay rehetra misy masirasira ao an-tranony izy ireo, zany hoe misy lalivay anisan'izany biscuit, anisan'izany zavatra samy hafa, sy misy azazanona izay rehetra misy masirasira na lalivay ao an-trano, ariana daholo zany, asipy daholo zany alohan'ny sabata. Fa isika kosa dia tao amin'ny Jesosy ny mpianany mba hanaisitra sy misy rafo hanary sy handefitra sy hangatakandro fa hamoaka miaraka amizay zay masirasira ny sadoseo sy ny fariseo, zay sy hafa fa masirasira sy finoana zany. Raha dika amizao fitenitsika zao zany dia zao mila savana ny fosika, mila tao savahao mihitsy ny fosika, sao misy zavatra miafinafina ao anatiny, sao misy masirasira sy finoana ao anatiny, na dia kely monja aza dia avoaka zany, asipy zany, ariana zany mba sy hanatoerana ao anatin'ny fosika. Ity masirasira zay atao hoe masirasira ny sadoseo sy fariseo ty, zay sy hafa fa masirasira sy finoana dia mora mifindra izy io,
contagieux hoy ny vazaha mahay azy. Raha aretina izy io dia mora mifindra, malaky mahazo toerana ao am-posika loatra izy io. Ka ny fikasahana, ny fanariana, ny masirasira sy finoana ao agnatisika ao, sy ananana indra fo mihitsy fa savana mihitsy zany. Asipy zay kely hita, izany ny tompoko no fiainam-pibebahana. Zany tena fiainam-pibebahana. Koa eto zany Jesosy, zay resika feo eto dia milaza Jesosy, mampahasiaro asika Jesosy ny famonjena ny Israely avy any Egypta. Fa amizao dia famonjena ny olona rehetra no ambara eto. Ambara ny tompo ary fa tonga ny androm-pamonjena, tonga ny androm-panavotana. Jesosy no mitondra ny androm-pamonjena, Jesosy no mitondra ny androm-panavotana. Koa sy ny mofo ho any 4 lahatany enefitra no tena totry Jesosy, fa ny tenan'izy zay mizara azy no tena torony. Ny tenan Jesosy no atorony ho an'izay mihaino azy. Abrahama mpanompon'Andriamanitra tamin'ny andro fahiny dia niaina tamin'ny fihenona tenin'Andriamanitra. Zany Abrahama, zay tena ny velomany dia ny fihenona tenin'Andriamanitra. Tena zakany Abrahama ny haino tenin'Andriamanitra, sy misalasala ny lehilahy manaraka zay mpanaoviny tenin'Andriamanitra izy. Zay no hainy. Tahaka an'izany koa isika ao am' Jesosy. Ny olo ny famonjena, ny vahoaka ny famonjena dia zao mihaino ny teny Jesosy, mihaino ny feony Jesosy, mivelona amin'ny fihenona ny teny Jesosy. Sy fanavotana ny Israely tany Egypta nefa izany, fa fanavotana ahy, fanavotana anao, fanavotana ansika tsirairay. Fanavotana ny taranak'olombelona mpanota ho afaka amin'ny toe-pahotana zay mamatotra azy, zay manandevo azy sy tapaka. Fa sy misy enefa tompoko olona handray famonjena avy am' Jesosy raha sy misy aloha fibebahana. Sy misy famonjena raha sy misy fibebahana. Fa ny fo mibebaka ihany no afaka handray famonjena. Sy misy famonjena raha sy misy fanesorana sy misy hatakandro ny masirasira sy finoana, ny masirasira sy fitiavana. Sy maintsy esorina aloha reo, zay vao manatoerana ao anatisika Jesosy sy ny famonjena entiny. Fa anisany fotom-pampianarany Sadoseo ny fiheverana fa Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ny tempoly ihany. Zay ny fampianarany Sadoseo zay. Maro moa ny fampianarany, kanefa anankiray zay maningana amin'ny fampianarany ny tenensika eto. Andriamanitra ho izy reo dia mitoetra ao amin'ny tempoly, ary sy azo hatonina ivelany raha raha-pisoronana. Raha voany ivelany tempoly ianao zany dia efa sy afaka manatona an'Andriamanitra. Ary na dia ao amin'ny tempoly azy anao dia ny mpisorona ihany no azo lazaina hoe mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona. Zay no fampianarana. Izany toe-panahy zany dia mamola vola fisarahana eo amin'ny fanatitra atao amin'ny tempoly sy ny fiainana andavanandro. Ao amin'ny tempoly ihany zany misy vavaka, ao amin'ny tempoly ihany zany misy finoana. Ivelan'ny tempoly dia fiainana andavanandro, fiainana tsy misy ifandraisana amin'izay vavaka na fanatitra koa. Zay ny hafaran'izany zavatra zany. Kanefa dia zao ambara fa sy misaraka ny fivavahana, na ny fotoam-pivavahana, na ny fanatitra ao amin'ny tempoly, na ny toy zany, sy misaraka ny zavatra toy zany sy ny fiainana andavanandro ny olomino. Ny fiainana andavanandro sy ny fotoam-pivavahana dia iray ihany zany. Ny fotoam-pivavahana ny fototra ary ny fiainana andavanandro no toy ny vokatra avy aminy. Eo anatran'izany ary dia
ambara hoe mihavana aloha vao atero ny fanatitrao, hoy Jesosy ao amin'ny Mateo 5. Sy hoe aterina aloha ny fanatitra zay vao mihavana rehefa avy eo. Matetika ny fahita amin'ny mpisorona dia zao afapo amin'ny ritoaly, afapo amin'ny fombafomba mpivavahana, ka dia heverina fa milamina ny zavatra rehetra rehefa milamina ny ara-ritoaly. Sy marina zany tompoko. Koa dia tsy manan-kery samirery ny fanatitra, fa ny hery ny fanatitra, ny tanjaky ny atao hoe fanatitra dia zao ny fihavanana eo amintsika samy olombelona. Zay no ahafantarana hoy Jesosy fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ny olon Jesosy dia tsy mba manana fitafiana zay miavaka manokana mahizy azy amin'ny mahampianatra Jesosy azy, fa ny mampiavaka azy dia zao mifankatia izy. Zay no ahafantarany olona fa mpianatra Jesosy ny olona raha mifankatia izy. Fa na dia mahavita ritoaly mampitolagaga aza izy kanefa tsy mifankatia dia zavatra sisy antony zany. Fa isan'ny fotom-pampianaran'ny fariseo kosa ny fitandremana fatratra ny atao hoe fisipiky ny fanadiovana ara-ritoaly. Eo amin'ny sadoseo dia misy ny fisipika maro momba ny atao hoe fanadiovana. Anisany hoe veriny zareo ho maloto ny ataony hoe mpanota sy ny mpamory hetra. Ny mpamory hetra sy ny mpanota rehetra, ny mpanota moa dia maromaro ihany zay sotononsika eto aby izy rehetra. Anisan'izay ny mpiandry, anisan'izay ny mpandokoditra, anisan'izay ny vehivavy zanga. Ka reo zany teo amin'ny fariseo dia olona sy mba azo ny kasihina akory, olona sy mba azo ny faneraserana mihisy fa halaviriny zareo. Amin'ny fitandremana ny fisipiky ny fanadiovana zay sara zany dia lasa nankahala ny mpanota izy reo, lasa nankahala olona izy reo, ka dia zay ny mampalahelo. Amin'ny ankapobeny zany dia sy mba nitandrina ity lalàna ny fanadiovana ity Jesosy tomposika, sy mba nety nitandrina zany Jesosy. Jesosy dia mifandray amin'ny olona rehetra, mifanerasera amin'ny olona rehetra izy, na ny marina na ny sy marina, na ny sara fanahy na ny rasy fanahy, dia nifanerasera tamin'i Jesosy. Hany ka dia notondroiny olona hoe sakaiza ny mpamory hetra sy ny mpanota Jesosy. Fa tokana no fisipim-panadiovana zay nitandreman'i Jesosy. Ity ndray kosa dia nitandreman'i Jesosy. Misy fisipika anankiray zay tena nitandreman'i Jesosy fantatra, dia ny fisipika ny fanadiovana dia ny fifankatiavana. Io hoy Jesosy ny tena mampadio ny fifankatiavana. Ary eo amin'ny epistiliny zao naza dia lazaina hoe ny fitiavana dia manarona heloka maro. Fa ny fahavoazana amin'ny fantaran'ny fariseo ny fisipim-panadiovana dia sy ny fankahalana ny ota loatra, sy zay ny rasy, fa zany dia zavatra araka an'Andriamanitra. Fa ny tena fahavoazana dia zao fankahalana ny mpanota, zany hoe fankahalana olona. Fa tian'Andriamanitra ho tafasaraka amin'ny olona zay tiany ny ota zay halany. Am'izao ary isika tompoko dia misy fanoharana anankiray zay lazain'i Jesosy momba n'ity. Ilay ray zay nanana zanaka roa lahy, ilay ray zany mendrika ho tahafisika, izy dia tiany zanany, na ilay maditra, ilay faralahy zany, na ilay atao hoe hendry, ilay lahy matoa, samy tiany daholo. Fa ilay natao hoe hendry dia ny lahy matoa zany dia misy fahadalana ihany aminy. Ny fahadalana taminy dia zao: hendry izy, nitoetra teo amin'ny rainy mandrakariva izy, nahatoky ny rainy izy, saingy rehefa tonga ny rahalahiny dia zao nidongy izy, sy faly izy, sy nakasitraka ny fiverenany rahalahiny izy. Tia ny rainy izy fa nakahala ny rahalahiny. Zay dia zavatra sy mety zay. Sy mety zany hoe tian'Andriamanitra kanefa makahala olona. Isika zany dia tao amin'ny fanahy,
satria izany dia karazana masirasira daholo zany, masirasira ny sy finoana zany, masirasira ny sy finoana zany atao hoe fampisarahana ny vavaka sy ny fiainana andavanandro. Masirasira ny sy finoana ihany koa ny sy fitiavana olona na dia mankahala ota azy. Taomin'ny tompo isika tompoko ho tia olona, hankahala ota, ho tia an'Andriamanitra, ho tia ny fiarahamonina misy asika koa. Sy tao amin'ny fanahy sika handao an'izany, fa tao amin'ny sika hitoetra ao amin'ny Jesosy, ho tia namana, hifankatia koa isika samysika. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina, zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.